Ireo mpanakanto vao misandratra ankehitriny iray amin'izy ireny mieza na dia vao misandratra tokoa raha ny tenany dia efa misy sady ny sanganasany izay tsy afaka ambavan'ny mpankafy toy ilay hira faniriko hatrizay. Isan'ny nanambara moa ity mpanakanto vao misandratra ity fa ilaina ny fivoarana feno ao anatin'ny zavakanto eto toerana. Mpanakanto tanora dia tanora izay tia zoviana amintsika i Meiza. Anisan'ireo vehivavy voalohany mpihira ny gadona R&B eto Madagasikara ny tenany. Vao tamin'ity taona ity i Meiza no nanomboka ny hira ary avy hatrany dia voarain'ireo tanora ny hafatra izay tiany ampitaina amin'ny alalan'ny hirany. Isan'ny mampiavaka ity tovovavy ity ny finiavany amin'ny hira ary tsy ny hira ihany sy ny mozika fotsiny hoy ny tenany ny tiany asongadina fa indrindra ny feo. Mbola mila fikarohana betsaka hoy izy ny mozika eto Madagasikara. Tena antony izany dia hitako hoe tsy ampitosika ilay mozika malagasy dia mila olona mampiseho koa izany hoe mahavita azy dia izay nahatonga ana hoe ao mba handray andraikitra mezary nanao an'ilay ny mozika malagasy izany matetika tsy ampy zava-baovao dia mila karohana hoe inona ilay zavatra mbola vaovao amin'ny sofon'ny olona nefany mila ampitaina izany ny hafatra mila atao tonga tsara ny amin'ny sofon'ny tiany sy ny gadona ataony Meiza zany R&B dia pop dia électro izany hoe efa tsy dia misy tsony izao ilay fanao R&B vehivavy gasy dia izay ny safidianako azy sady mba international kokoa dia afaka mparitaka irahavoko izao. Ny eritreritra aloha tamin'ny voalohany sarosarotra ny ampitan'ilay izy amin'ilay gasy kinanjo tian'ilay olona ilay izy dia mahafinaritra ilay izy. Efa hira miisa telo eo amin'izao no efa nataon'ny Meiza ary mbola mieritreritra ny andeha lavitra ny tenany amin'ny resaka mozika indrindra fa ny fitrandrahana zava-baovao entina nasongadinana ny mozika malagasy. Efa misy ihany koa moa ny fandaharam-potoana no amin'ny faran'ny taona ka any amin'ny faritany no ahitana azy.